lafo be koa ny sandany alabato amin'ny toekarena satria tsy misy fampandrosoana mety andeha eo ary misy firenena anankiray zay fahadimy avy any amin'ny gisitra izy tsy mandeha ny fiainam-pirenena rehefa ny alabato no ampanjakainy zao ny lazay ny boky ny obolana fahatelopolo zavatra telo na efatra ny tsy mampandroso ny tany ary ny anankiray amin'izany dia ny hoe raha ny andevo ny tonga mpanjaka io tsisy resaka firazanany zany fa ny andevo karena ny andevo pahefana ny andevo ny fitiavatena raha ireny ny tonga mpanjaka tsy tafavoaka isika fa ny olona ty fahamarinana taka an'Andriamanitra ny olona ty rariny taka an'Andriamanitra no lazay ny mpanao salama ary tenenany hoe sambatra ny firenena zay manana ny Jehovah Andriamaniny satria olona ty fahamarinana sy ty rariny no mitondro revo reo olona ambanimbanin'ny mpitondra ka ataony hoe fahanana vary mora fotsiny sy ny sisa dia hoe handady aminy reo olona reo ndray koa no ataon'ny sasany zay manohitra mpitondra hoe olona ohatra fa olona efa mivarotra fanahy olona vidiana amin'ny koveta loranjy ny anjarantsika raha mihaino ny mpitondra favahantsika ninonio na silamo aza ny anjarantsika dia ny manaja an'ireo olona madinika sy marefo reo manam-panahy reo ary mame aim-panahy azy hijoro amin'izy hoe mendrika aho za tsy andevozin'olona za tsy vidin'olona amina koveta ary za koa afaka miavotena ny manome an'izay aim-panahy zay everika fa anjarantsika olotsotra rehetra zay satria ny fiangonana dia efa niteny foana ny teny foana ny fiangonana asa itsika ve manantena hoe izy no isolo ny anjara asantsika so dia mba anjara asantsika amin'ny olona mba manam-panahy antsika koa no manao hoe tsisy firenena vanina eto rehefa ireo madinika indrindra ireo no atao ohatran'io zay zao santionany fa mahatonga mahasamy teny an'izay hatraty atapina nge hatraty amin'ny profesera nge zao hoe dia efa heverina fa tsinitsinina amin'ity firenena ity ny mpanao zavakanto ny zany rehetrarehetra zany eto amin'ity firenentsika ity a mitovy amin'le atao amin'le ary amin'le madinika sy marefo sy malahelo ary no atao amintsika rehetrarehetra rehefa tsy ao anatin'ny tambazotran-dry zareo tsika rehefa tsy ao anatin'ny tambazotran' le mihevitra azy ho Andriamanidatsaka eto any Gaboneo izy mivavaka dia naresy ny ekipam-baolina nitsofo nohony a ny nitsokany ena avaratra moa sasany ena atsimo dia mijanona ny rivotra tetsa efa olona mihevitra azy ho Andriamanidatsaka ny eto ary olona mihevitra hoe izy ny tompony marina izy ny tompony marina na dia misy ankety be takinina mandeha reo a tsy ny fitsarana tsony tsy ny polisy ny zandarma tsony fa izy ny tonga amin'ny teny hoe zao marina ka zay no misy atsika zao daoary oraisitsika ary ty antso manaraka ty miaraba tompoko allo ena tompoko allo ena yo ya miaraba nareo rehetra tompoko salama tompoko ya miaraba ny SDT maloha nazo ny brofolo be vaovao a reka amin'ny président faharoa resaka raharam-pirenena ny raharam-pirenentsika resaka tsy hoe enquête parlementaire ny zavatra misy anie dia zao hoe reo parlementaire reo ny akamaroan'ireo dia bakoa ny fitondrana ary nalany an'ireo dia efa namasaka taondohany hoe lany tamin'ny anarany fitondrana ka na inonina zavatra mitrangy eo zany dia mazava ho azy fa tsy afaka mikofoko reo a ary tsy afaka miteny kanefa ny tiako tenenina dia zao raha miteny meram-pirenena zany dia tsy mahalala ny andraikitra sahanina fa matao andrano fahefana fanatanteraka nefa zany na miteny meram-pirenena zany tokony aleo tena tanteraka zany tsy bakiony izanizy nefa ny zava-misy zao dia bakiony zay tenyny fitondrana ihany no araha ka raha nresaky nareo hoe enquête parlementaire dia za manao hoe zava-pona ihany zany satria zalamy maro émission dia resaka triple sept io triple sept io ranga dia zao a tsy ho vitan'ny olona ambanimbany io fa tsy maintsy ny faratapony mahafantatra an'io ary lainga be zany hoe any amin'ny faratapony tsy malala inininy zany laingy zany raha sao tokantrano fotsiny
tokantranonao ve ianao ray iny sy ny responsable voalohany eo dia misy zavatra mitrango dia rehefa mitranga le zavatra ohatra hoe dia vokatsy manambady zanakao dia hoe tsy fantatro tsy maintsy mba fantatrao ihany fa tsy nalalalay peniteniny zay sotra toko ny enquête parlementaire moa juste hoe mba information fotsiny enquête parlementaire rehefa mijoro le vondrana mpanadiady iny a dia ireo ataontsika hoe vondrana misy eo anivony anteny miera zany a dia tsy maintsy voasolo tenao avokoa zany hoe misy avy amin'ny mpanohitra ao avy amin'ny tsy miakiny ao ny ataontsika hoe vondrany miarady amin'ny fitondrana zay zany no mandrafitra ny enquête ary olona 2 ao zany mandrafitra an'le izy raha ohatra ka dia fa matoa tsy rosona misy lafiny arabola moa eo fa maromarina kokoa dia hoe raha ohatra ka maromaro anisa le mety tsy hitovy hevitra ao anatin'le izy amin'le fandrafetana an'le groupy a dia mety sarotra ihany ho an'ny atsiapita zany ny andray any valiny eo ka ny an'ity le ny amin'izao fotoan'izao ange ny président ny sénat sy ny président ny anteny miram-pirenena mihitsy no la ny andro manao hoe tsy mila enquête parlementaire zay tsy manao motion de censure motion de censure sy ny tsisy zany hoe afaka miteny an'izany izy zany misy mpanohitra fa afaka miteny an'izany izy ohatra hoe ny ato tsy mba zaza satria fa zay kosa sy efa zay le lalatsainy ataon'le arianany moa dia manaraka an'izany aty am'le ianao le mpanontany teo nanao hoe tokony tsy itokisana ntsony reo satria izy maro anisa ao a anjarantsika izany no mijery ny fomba andrafetana ny parlement ihany koa mba tsy ohatra zany mba tena ahoana masy mandidy ao amin'ny fahefany mitsara sy manitsy ny mpanatanteraka fa zao tsika miteny zao nge mpanatanteraka no mitsara sy manitsy ary manitsaka mihitsy ny parlement eny ary raha fa misy any tsovonina indray eo a dia raisitsika izy miaraba tompoko miaraba salama allo ny temo mafimafy kely ianao ary salama tompoko azavaina kely ngamba le ombony tondraka le natondrateraka atongobe tsy azon'olona sasany le izy dia ombony tondraka ohatra hoe misy volon'olona katsaka ohatra zany dia avy le ombony mamany le izy dia aloha asorona aloha le omby zay vao antanina le tompony fa tamin'iny fotoana iny manty ny teniny député 5 betaka aloha le pasteur hafahafa ihany raha hoe pasteur no asaina mibetaka efa mahafantatra an'izany izy indrindra izy olona manana doctorat sotra tompoko ka le omba mitondraka ange zao hoe fanoharana vetivety iny fa tahaka izao mifanao rehefa misy omba mitondraka tsy hoe mitondraka iny dia asorona dia any ariana misy omba mitondraka ndray koa eo dia any ariana misy koa dia miady sy mifamonony ny ray fokotany fa ny fanao misy dina-pokotany misy fierovana ny volomaniry misy fampitandremana momba ny omby zany ny fanao ka ilaina fianona ihany le fitenenana satria lasa mifame fo fotsiny mila dina-pokotany dikan'le izy mba tsy hiverina tsony tsy anyroa tsy antelo eto amin'ny fokotanitsika ny omby mitondraka amin'ny volon'olona ndao ary efa misy antso manaraka indray areo miaraba tompoko salama eny tompoko Jésus, tu dors jusqu'à maintenant. Ah là là, tu es muet, tu es aveugle, tu es... Ah, oh là là, tu ne vois pas l'accent grave sur la tête du peuple malgache. Non, 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 non. Jésus, moi, je ne dors jusqu'à 1 milliard, 2 milliards d'années jusqu'à maintenant. Mais l'église, ils dorment. Donc, l'église, réveillez-vous, les femmes, réveillez-vous. Attention, hein. Je ne dors jamais jusqu'à maintenant. Bye bye. mba misy eny misy io raisina ihany ohatrany hoe mahatsiaro an'le iran'izy telo langy ary
ry tokora falimanana ry Samuel Sarakika sy ry izy le miran'iny Kristy moa ny titre nirany talary rehefa maheno an'le olona maneho hevitra to tsy de tena fantaninany azy raisy laloha ty antso manaraky ty miaraba tompoko mba misy tsikitsiky kely kokoa maraina moa ny androko andao za tsy izy miaraba re tapaka izy verenana ihany fa tingeny zavatra mba tsy haiko le izy hoe ina mahatonga le fitenenana hoe rehefa nampitondra voafidy to zany rehefa tonga filoham-pirenena lazainy ety zany de hoe izay ny sitrapon'Andriamanitra izay zany raha izy moa le mpaneho hevitra isan'andro matetika eto amintsika le atao hoe Davida kely Alain zany de zay zany efa io aloha no eo izay no fa sitrak'Andriamanitra maninona rehefa ty amin'ny fiangonana zany misy tragna ohatrany de lasa zavatra hafa ndray le fomba fahitana ny hoe zay ve zany no fanohitra am'zany zavatra zany le izy hoan'ny mpino ange misy anankitelo hoe iny ny sitrapon'Andriamanitra sorana izy de raina amin'izay nataony rehefa zavatra mahafapo-anao olombelona kely aty zany fa misy koa fomba anankiray hoe fisedrana tolotranao fa mahalala ny hitondrany anao Andriamanitra de misy anankiray fahatelony hoe mieritreretantsika ary mibeba fa misy zavadozana zavadratsy nataontsika matoy io natao amintsika eto de ajany keo zay ajany keo zay raisina ny antso manaraka miaraba tompoko salama allo eny tompoko eny tompoko ny zahatra mampanahirana manko de zany volany le fotoan'ny fikeny de efa mitsangana sady indray reto le asa atao hoe atao mpamono afo mba anome ahoana re zany filaza azy atao hoe anykondrognan'ny fikeny ma hoe hitanareo am'izao fa izao no ataon'ny fikeny ma de mitsangan'le olona zay tsy mahay zany hoe inona ny tena tokony fitantanana ny firenena fa tereko am'teko de miteny moa le solombavam-bahoaka zay tenenareo hoe za hoe zao miteny tsiko ny namana sady ny solombavam-bahoaka ny mpanao gazety tsy tonona moa ny anarany fa de manana olana am'le fikeny manokana mihitsy ny am'izany hoe rehefa olona ohatr'izao no mitahiro amin'ny hevitrika iny satria baranamy ve zany mitondrana an'le tany sy nyfanjakana fa tsara koa lay toritenin'ny pastora Lutheran ngaz zany fa mafy re tena mafy ka tsy fantatro hoe ity fitondrany ity moa efa namosy tokatra zany nala tsara varatra raha ohatrany hoe tsy maheno zay zavatra mitoboko amin'ny lamosiny eo sa inina tsy hoenona ve reny resaky reny ka raha ohatra ka voafity ny efitikena na voahita aokoloha ny efitikena am'izao fotoana zao de mitombo misan'ny olona manana tenitenenina momba an'izao fanjakana zay any angamba mahadio sotra faneo-kevitra ihany faneo-kevitra tsika moa amin'ny ankapobeny ny fandarantsika aloha tsy de tena hoe miditsy resakarana miady hevitra na momba ny resaka finoana na fivavahana fa actualité moa iny tady de ohatrany hoe sarotra ny anaovana digny analyse ary ny olo-pirenena koa malalaka ao anatin'ny faneo-keviny de raisina ny antso manaraka re miraba tompoko eny ary eny tompoko Sadek eny tompoko président Sadek le loham-pirenena inketikevitsiny za tsy nadevitra miny hoe tokony président fa tsy tokony président za koa any alehan'ny saiko fotsiny hoe ary izy io ve tsy manaraka amin'ny processus démocratique le olona mitantana ny Sadek eo asa zaiko ny hevitra raha ohatra ka misy olona manao manao fitokonanao aminao ka foananao tsy avilanao anao de mbola ray zay ve lay raikitry mbola mito an'le filohan'ny Sadek hoe zay manaja ny fiaitra démocratique manaja droit de l'homme manaja tokony manana an'izay izy satria zareo manko mieritreritra hoe ny aza tonga de any am'le tsy azo ahongana ny filohan'ny Sadek zany de any am'le fanomganam-panjakana tonga de niteneniny zareo io tsy miongana trony any tonga de buan zareo zany hoe le kazona fahefana no mahamay anazy fa tsy am'le filohan'ny Sadek azy
le fona sadika ny manana andraikitra bibibi mihitsy ny ao am'le firenena misy azy aloha manana ny demokrasia zay vao afaka manao an'izay ianao ka inona mipepetra hoe tena marina nefa tsy ho azo ongana tokoa izy raha ohatra ka tsy manady an'izay zavatra zay sady inona no miazona azy ao anatin'ny anatin'ny pitrana sadika iny de ny matora le sokastro mataniko de raisiko amin'ny olo-pirenena atsika samy malagasy eto hoe no hoe filohan'ny sadek izy a de fa lazainao iny atsivirenana inona natonga azy filohan'ny sadek izy moa nylaza hoe tena fifidianana de tena izy mifaninana tamin'ny tonga nisy fa de fa anjarany zao no ampitondrana an'io ny hoe fenitra demokratika sy ny sisa manampy a voalohany na sadek ny sadek a de ny amasy mandidy an'ity faritry Afrika ity samy masy mandidy eo amin'ny taniny a vao ilika zany fanjanahantany zany na amin'ny endriny tranainy na amin'ny endriny ankehitriny vao ilika zany ary tsika rehetrarehetra miaraka ato amin'ny sadek ato a de manana ny lanjatsika na ara-piarina ara-toekarena sy ny sisa eo anatrehan'ny zao tontolo zao mihitsy zay ny andraikitra tena lehibe a ary koa ny fandripalemana amin'ity faritra misy atsika ity zay ny tena zava-dehibe amin'le sadek ny ataoko hoe raisiko amina tsika samy malagasy le izy de zao ngeno izy farafaratsiny ianao a mba homme d'état zany hoe mba manana fahatakarana tondra firenena ianao fa itsika hatramin'izao a zany ve ty mitondra atsika ity homme d'état ve samy homme d'état ny ao amin'ny sadek ka izany ve ty atsika ity itsika atao anatiny ny mila mamolaka azy a mba ho amin'izany mba ho amin'izany hoe ny firenena ny tany sy ny firenena no andraikiny fa tsy zara ricantonné tsy andehanao amin'izay tiany manokana eto amintsika zao amin'ny findorana io rangahy io ny androm-panjakana rehetra hoa tsy misy zay masy mandidy eo amin'ny misy azy na raisinao ny député raisinao ny fitsarana raisinao ny fahefana inona ty mpanao lalàna sy ny fahefampitsarana zany tsy misy fa izy ihany sy ny tambazotra miaraka aminy sy ny fianakaviany no mandidy tsy masina eto amin'ny firenena any ny tena resakitsika de adiditsika malagasy manitsy an'izay sadek tsy hiditra amin'izay raha tsy efa tonga any amin'ny tenina tsotsoro-mamba isarahana aminy anga tsika zamana tena heri-pondra lahy hanao ny tolona zay tokony ataotsika eto amintsika eny ary ao indray ny antso manarakara miaraba tompoko salama miaraba sotradio be oui sar miaraba miaraba anareo de miaraba amteny de salama tompoko tiako ambara de momba zao raha misy eto amin'ny tanàna izy boe raha aso tena hoe zaka ny lalàny zany fanjakana mitondra firenena maro raha zany zavatra tena atao hoe ohatra hoe tsy lalaoalaky tsy eto amin'ny tanàna io milaza ena hoanao lalam-be lalalatsika izy fa fanaovana korsakalisy mbola vita fo de zavatra nytenena de aglomety raha pitokana de verana tapaka avany aminao le izy tapakavany aminao izy hoe tsy natao hitondra tsy mahazaka tsy mahazaka fitondrana zao a izy moa le nisy ny teny teo hoe mbola tody hatrany amin'ny za raha mba namerotaona azy tamin'izy vaovao fidy zao manko itsika rehetrareto a de matetika amin'ny teny hoe tsy mahay io tsy mahazaka io tsy sy ny sisa tsika de ohatra ny manantena hoe azo soloana olona mitovy amin'ny any a de mba mahay mba mahazaka zao ny tandremo mahay any amin'ny tandrify azy izy fa tsy mahay ny aty amin'le andrasantsika ny andrasantsika de hoe republika ity safidim-bahoaka ity zay mahasoa amin'ny vahoaka ny tena tokony ho hain dehibe tsinjoviny le fitondram-panjakana fa ny mampahay azy a ninonino nataony a na manangana sekoly manara-penitra aza de zao aiza ny business momba an'io remby
tia de fanjaka pirempy fitondrana pirempy zay no misy eto le filazan'ny vazaha-pandalindalina moa rehefa miresaka Madagasikara de tsy samy teny akory izy hoe état prédateur fa ny marina le elita ny mahazo loha zany amin'ny mpandalina amin'ny ekonomia any hoe ny elita ozy de tsy mba mizara tsy vitany hoe tsy mizara tompoko fa mirempy zay eny ary anaraka dokam-batra vitsivitsika dia manohy ny fandarana indray orin'izay mahery enina minitra ny amin'ny 7 maraina mbola manana minitra maromaro tsika mbola irahana eto rehefa zomato izao moa dia fandalinana ihany koa ny tena iopanany resaka miaraka amin'ny Constant Ravelson ohatrany efa misy antolo vonona ambadika ao raisiny ianao ary miaraba le resaka faraparany teny mihitsy misy zao resaka zay fikidirana plutôt le fandalinana rehefa sehatra misy réflexion misy fandalinana ohatry zao de sahinana le momba le fitondrana zany miditra le izy raha zao le teo le mitondra hoe mitondraka teo sahinana ve zareo ary mba zay zany mba maniry hoe izy fomba ny fitondrana nampanoa anazy de sahinareo raha hoe mba atapatsika an'izay zavatra tiako teny amin'izay engane zao diso fa sahirana izy misy amina sehatra ohatry zao misy miresaka mantsy fatsika hoe tsy mahay de fananina de mody mitapy ve fa amin'ny dieta fanokevitra atao zeo tena arefarefa ny ridicule izy zareo mihitsy le resaka efa mahazatra roatra le député amin'ny 5e sy le député anasiny zany fa na olona tsy ampozinao ary de ridicule zay médiocratie zao fa de zay zany de natsika ary ny sahirany fa ny tena mampalelo am'izy mino zay le fomban'zareo le mpanaraky azy zay zany tena raharaha be ray aman-dreny raharaha be mihitsy eny anarena anazy ie ka zay tena manasa mihitsy igny tsy mialonjafika maro amin'izy ireo mihitsy ny nasainy eto fa Paul Rabary any matombatonga hatramina ministra mina solo-mavambahoaka asaina daholo mihitsy mba hiakatra eto anio hevitra amin'izay zavatra toanany mba hoe fa atao ahoana moa fa hatreto aloha zany mbola Paul Rabary any mbola tsy nandan zay rehefa asaina izy de zay fotsiny ngamba aloha mba resahako mikasika an'le olona teo ny tena zava-dehibe atao eto de mikaroka ny lalana hanovana an'izao zay mihitsy zay ny tena ataotsika tsisy fanjinja amin'ireny fifanjinjany efa ataon'ny olona rehetra tontolo ny andro any anatin'ny fa eo amin'izay lafiny faran'izay indrindra Constant Ravelson zany zavatra sendra mba anisan'ireo efa taratara mova tonga satria mbola nanao fandarana teto tamin'ny maly le tety amin'ny Saint-Michel zany le nisy an'le fionana karakarainy telototana ny tanina de isan'ny fanamarinana anankiray nataon'ilay filohan'ny ICMM taloha Clément John tsy manio fa zay isy mosany to le hoe isiketo na manao politika de ohatrany hoe miresaka ny betsaka zany fa tsy arahana inona filaza le izy tsy arahana asa zay misy le zavatra resahany hoe nanao ohatra vitsivitsy moa izy mikasika an'ireo trangany seho nandritra ny fifidianana de hoe misy ny voaresaky ny voalaza ny lalàna voatondra ny lalàna no fanenjehana reo mpandika lalàna indrindra fa milafiny hoe ohatra hoe fivoahana milohana bulletin misy fanapahan-kevitra raisina ohatran'izany le hoe ny andoavana an'le caution 1 milliard tamin'ny fifidianana filohan'ny république tany amin'ny 2023 dia ny raha ny voalazan'ny texte de hoe fandraisana anjara amin'ny hanontana ny vatom-pifidianana bulletin unika zany fa nefa ny ambara tao anatin'le valan-dresaka tamin'ny mpanao gazety natao amin'ny filohan'ny république le ny ray volana jolay ny voaly resaka voalohany hoe 20 centimetatra 9 jolay tadidiko tsara ry tokora falimanana de ny hoe mba tsisy indreo candidat farfelu zay zany de hoe fanitsanana an'ireo candidat ohatrohatran'izay zany le izy ka hoe zavatra fanipaka zany hafa ny zavatra ny voalazan'ny lalàna hafa ny zavatra tenen'ny mpitondra dia tokony afaka enjehany zany fa nefa tsisy anao zany diferenako zany le izy hoe ny mpanao politika eto amintsika amin'ny ankapobeny de ohatrany hoe miresaka fotsiny de resaka fotsiny fa tsisy famadihana zany hoe asa sy ohatrohatran'izay zany le fanamarina atao anatin'le izy miresaka moa tsika le hoe anofo
ka mitoajavatra sala amireny manko a tonga de efa hiaran'le tsy mety le mpanao politika ny resaka fitsarana ny resaka isan-karazany rehetra fa le manovantsika nge zao de zao zay tsy ampisy an'izany ntsony no atao de mba afaka mihetsika le marina fa ohatra somary misy latsa ihany manko le an'le le namana ny teny maly zany fa ny latsa tahaka zany mihitsy ny a tokony ame sainantsika hoe ahoana zany tsy ampiverina an'izany ntsony eto daoary raisina ny antsara miaraba tompoko salam verina kely daoary miresaka amty resaka vidina lavanilina ty rangaha zavatra misy zany am'izao a de tena mitotongana zefizy mihitsy le vokatra malagasy voalaza nefa fahantalano reny vohitry zao tontolo zao amin'ny famokarana lavanilina de zavatra mahagaga zavatra tokony hitombo vidy vo mainka amin'ny latsabidy inona ny mahatonga an'izany misy olona monopolize izavatra io ka dikan'izany de zao raha izao ny zavatra misy de tsisy fandrosoana androso mihitsy eto amintsika satria ny zavatra tokony mba miditsika any amin'ny 1 million d'ariary ny kilo lasa ty amin'ny 7500 500 plutôt dikan'izay zany miena be vola vahiny miditsy eto amintsika ny zavatra faratsika nefa midangana de iza ohatra moa zany le faran'le firenena laza izy fa mahintantana laza izy fa leader de ahoana io zavatra mitsangy io mba tiako ho apetraka amin'ny mpitondra zany zay satria tena mampalahelo tsy io ihany a fa ny rehetrarehetra na renakibo amin'ny tany na enina tsisy de tsy mandeha amin'ny loniny ny mivadika bolongamby moa tsy lazaina tsony zany vokatry ny akandrevaka daholo zany tsy famatorana indrindraindrindra hoe lehibe amin'ny gouvernement tavenao de zany ny zavatra misy ianao ny intérimmao de mbola io reconduire foa ny arainy hatram'izao aiza nisy zavavanina ka mahafatony manolo an'io sotra to ya ny resaka an'le fividianana sy ny sisa mako teo de miresaka amin'ny vanille indray zao a zao ange zany ny mpanao politika dia aza mitaraikiraiky tsika fa seny indray no tompon'ny fanamboarana ny lalam-pividianana zao zay ray itsika any amin'ny mpanao vanille na ny piompiombo na ny de avorio ny fanovana zay tiatsika atao fa misy ministera mendraikitra an'izany ange inona ny ataony io tsy varotra fotsiny io a tsy ministera varotra fotsiny io na ny fiarovana ny vanilitsika tsy hoany efa misy manandrana mamokatra vanille avy aty amintsika nge zao any amin'ny tany any velany any jirofo moa de efa ohatr'izay ko tsy tenenina tsony misy firenena mpanafatra jirofo teto amintsika efa tsy manafatra tsony zao fa efa namboly ka mila fanjakana tena fanjakana malagasy tsika hitondra n'ity firenena Madagasikara ty ary mampiombona antsika rehetrarehetra fa tsy hoe rehefa any amin'ny faritry ny lavanilina de any amin'ny sisiny any zany fa rehefa eto amin'ny ampivoatanana eto de hoe tena raha-mpanjakana goavany ty eny ary fa misy antsovonina indray mba atikeo ary miaraba to miarabe misotra nandray miaraba to karapanandro any miaraba karapanapa zay ohatra hoe zany foana miady aloha karapana lohandroany terefa fa iresaka hoe itsika zany raha vo tsy manao autocritique fa hitoraka foana na ny mpianso na le mato avelotsa zany tokony rona mihitsy satria tsika ozy moaiza rehefa manao zavatra de ozay foana ny système de hitako hoe zava-dehibe zay reny mahatonga le gasina nsahirana tsy voatarika satria andeha tajamba antsika fa de zany mila matsapitsika tsika rehetra tompo tanaikitra am'izao zava-misy zao de une fois pour toute tsika anytany manle de ametaka mpampiapa farovina ny tsika hoalamina hoe le domo solona ve le domo de solona domo vaovao satria misy kory misy mangalaka domo misy marika de io aloha ny misy io de maninona raha andrasatsika
fa io manondrakondrana tapaka za mihitsy raha nga niresaka ny ara-panahy ny ara-panahytsika de misy an'le hoe zay ataonareo am'ireo madinika indrindra ireo de ataonareo amiko madinika mihitsy tsika zao atao tsimitsy miavina tsika ny ara-tsaina ny ara-panahy manomboka ary am'le marefo sy malaelo indrindra mpa tonga aty amin'ny profesera de mbola misy toy any ary agnamba ahoana ny jorotsika maha olombelona manana fahamendrehana ary manam-panahy ny am'izay firenena sy ny am'izay fiainana mendrika eto amin'ny tanyntsika mba ho tanyny fahamarinana eto zay kosa aloha tsy elantsika zay na tsy resaka tokom-pinoana ray tsika na salam'izany e zay tsy tokony elantsika mihitsy zay fa zay ny lalana miala sasatra ny gouvernemanta ny re hoe mpibokotra aloha zany no hoe eo asa hoe satria miresakitsika hoe ny tena marary ny vahoaka le fahasahiranana rony hoe tsy de ampiana tsy de misy lanjany zany fa hoe any an'ilay sanatry misy fihetsiketsehana sanatria misy manohitohina fitondram-panjakana ve no lara-pahamehana ao anatin'le izy ianao ve mahasakana an'izay fihetsiketsehana raha isy fihetsiketsehana eo zay mihitsy dalo raisina ny antso manaraka satria ny mpianatra ao barika dimy zao am'teny ity de efa mandrahoana hoe efa raiky izy ao zay eny tompoko allo eny salama fandalina telatezasinjara de sona ota salama tompoko hoe anofosika tsy misy mandany zay manaiky zay daholo tokony io fa reto zay sy anaiky vany ye araiky reo isika rehetra nonapika reto tsy anaiky